revana malala amin'ny fo falifaly no azona miona toy zao indray fampizara mofinainy ianao antsika ny ten'andriamanitra nefa koa andrasika ny afatra tsara ao antsika ho aminareo zay olona voantso malala n'andriamanitra ray sy voatasiro an' jesosy kristy ampitombona ho anareo nie ny famindram-po sy ny fiadanana ary fitiavana amen. Alarobia 4 janoary 2020 bazinantsika aloha hevitra manao hoe mahifa ny zavatra rehetra ny tompo andeha ry havana idera sy ankalaza ena me voninahitra n'andriamanitra isika. Halleloia, niderahany Jehova ary fanahiko, nideran'i Jehova raha mbola miaina koa, ena ankalazan'andriamanitra raha mbola velona koa. Aza matokony lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofinainka miverina amin'ny taniny izy ary amin'izay indrindra no afoanany fikasana. Sambara izay manan'andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sady manantena ny Jehova Andriamanina izay nanao ny lanitra sy ny tany, ranomasina izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina ny fahamarinana mandrakizay. Amen. Foto
ivavaka isika. R'Andriamanitra tomponay io, misaotra anao zahay mitasiry anay ka nomenao fahasoavana tamin'ity andro vaovao ity. Mankalaza sy miteranao zahay ry tompo tsara indrindra, mamelany fahatsoanay nataonay teo anatrehanao, vonoa ny elokay. Mangataka fananao masina izay hiasa mery ety anatinay, ndraisanay ny antra anao amin'ny alala mofonainao anay amin'ity anio ity. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ity anio ity ravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka Jaona. Jaona 5:1-7. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpianana nanontany azy hoe, Rabio, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa nanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asa izay naniraka antsika raha mbola atoandro ny andro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nanjora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha, sasao ny masonao any amin'ny Farisy Siloamo, izay ataoko hoe raha adika ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa teny verina nahiratra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika, manasitrana antsika. Mofinaina nivakina tamintsika teo Jaona 5:1-7 dia tantara nampiaratan'i Jesosy andra lehilahy teraka jamba. Nanambarana indray fa ny fanasitrana Jesosy dia fanehoana ny asan'Andriamanitra. Fanehoana ny asan'Andriamanitra. Ahitsin' Jesosy ny fiheverina fa vokatry ny fahotana no mahatonga ny olona ho trapavoazana. Tsy voatery ho marina mandrakariva izany. Matetika aza dia ny tsy manatsiny sy ny miezaka hanao ny marina no mijaro hita amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy ravana dia niaritra fahoriana teo amin'ny fijaliana kanefa izy dia tsy nanota ary tsy misy fitaka teo am-bavany. Avelan'Andriamanitra iseho amintsika pino ny fahoriana sy ny aretina mba ho fitaizana antsika hatakatra ny asan'Andriamanitra dia ny famindram-pony sy ny fitiavany ary ny heriny anehoana zava-mahagaga mba hiaino antsika azy. Izany ravana. Fanasitrana Jesosy tokoa, fanasitrana hialoava amin'ny finoana. Fanasitrana hialoava amin'ny finoana. Mahefa ny zavatra rehetra tokoa ny tombontsika. Azo ny atao ny maneho miaraka ny fahagagana sy ny fanasitrana toy izany hita. Ny fitaovana nampiasainy toy ny fotaka izay nahosotra tamin'ny maso sy ny rano tao amin'ny Farisy Siloamo dia toy ny fitaovana rehetra ihany. Fa fanasitranana dia tena asan'i Jesosy amin'irery. Manan-danja lehibe teo amin'ny asa fanasitranana ny fankataovany marary ny teniny, ny 7. Nino izy fa Jesosy no fahazavana izao tontolo izao. Nakatoy izy dia nahiratra ny masony. Ka tsy finoanan'i Jesosy toy izay nahazo fahasoavana no miteraka ny fahazabana ara-panahy. Ny asan'Andriamanitra izay ambaran'i Jesosy eto kosa dia manafaka ny olona rehetra amin'ny aizim-pahotana ka ampahiratra azy sy hahalalany fa Jesosy Kristy ny fahazavana izao tontolo izao. Izany ravana. Jesosy Kristy fahazavana izao tontolo izao fiainantsika. Raiso izy. N'Andriamanitra ireo voninahitra. Amen. Dia hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay no ny mofinaina nomenao anay izy. Fa ny fanasitranan'i Jesosy dia fanehoana ny asan'Andriamanitra ary koa fanasitrana hialovany finoana. Tompo hivavaka aminao izay ho an'ny ankohonana kristianina tsirairay mba hitoky amin'ny fanasitranan'i Jesosy ny mararika hitombo finoanany amin'izany. Oloha ianao ho amin'ny ankohonana tsirairay mba hiseho ny voninahitra aho eo amin'ny ankohonana mino anao. Tompo, sitrandro mararika omenao fanantenana amin'ny fanasitranana, mpanasitrana mahindrindra ianao ko toa ny asa fitsaboana. Ampirezo ny azony manjo, vonjeo ireo marefy olona ary sahirana. Tao ny fiazakazanay amin'ity an'ity, ko atanterao Tompo, izay mahasoa ny mpanomponao tsirairay avy ny asa fananao masina. Avoto ny firenenay, vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy ny mpanasitrana anay izay efa nampiomina anay amin'ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, mamasina anie ny naranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo any anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay,
ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manrak'izay amen. Ho tanteraka aminareo ny jodrana totrina raha Jesosy Kristy. Aza manana inona faoka ny fihavana sy ny fona mba fisaorina etonareo manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadan'Andriamanitra sy mihoatry ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.